Alléluia, falmerabanao indray izay atao fiangonana Christ Embassy Madagasikara amin'ity alakamisy faharoa ambin'ny folo amin'ny volana Jona ity Ampitiavana indray ary nanoloranay anao ny rapsodiny famarinana androany izay mitondra lohateny hoe ekeo ary ambarao ny marina. Amen. Hotan'Andriamanitra amin'ny Efesiana 4:7 dia milaza ary ho an'izay mahay manao mihoatra lavitra noho ny zavatra rehetra, eny mihoatra lavitra n'izay rehetra angatahantsika na heverintsika azy araka ny hery izay miasa ato anatintsika. Ho fanazavan'ny lelan'Andriamanitra hoe tonga saina amin'izany ve ianao hoe misy hery miasa ao anatinao? Eny, tena misy hery manana fiainana mandrakizay ao anatinao ianao, ary izany fiainana izany no manome anao hery hanoherana ny aretina sy ny rofy ary ny fahalemena. Manana hery ianao handroaka demonia sy hanasitrana ny aretina ary hitsabo ny marary. Efa nomena hery ianao hiainana fandresena sy fanambinana tsy misy fiafarana. Mety amin'ny alalan'ny fanekena sy ny fanambarana io hery io ianao. Raha tsy manaiky an'izany ianao dia tsy zavatra hitranga, dia tsy afaka miasa ilay izy. Indraindray mba milaza hoe manetry tena. Dia misy olona sasany mandaha izany ananana rehefa miteny aminy ianao hoe tena manana hery ange ianao dia izao ny zavatra valina. Amin'ny ankapobeny dia hoe tsy manana fahefana aho fa Jesosy no manana fahefana, kanefa diso izy ireo amin'izany. Io Jesosy io ihany dia efa nilaza ao amin'ny Luka 10:7 hoe indro efa nomeko fahefana nitsaka menarana sy menaka sy andresin'ny rehetra ananan'ny fahavalo ianareo ka tsy hisy hampaninanareo akory. Amen. Jesosy tena nolaza an'izany. Aza lavina fotsiny izay nomenanao satria mihevitra ianao fa manetry tena ve ianao. Ekeo ara mafisy fa nomeny Jesosy hery anaovana izay tsy afaka ataonao ianao. Hery amin'ny zavatra rehetra. Eritrereto izao hoe nomena antsika ny fanamasina mba hitoetra ao anatintsika. Inona ny eritreretinao ataony ao anatinao arany? Ary iza moara ny fanamasina? Ny fanamasina dia ny herin'Andriamanitra. Ny asan'ny apôstôly 1:9 fa azo hery ianareo amin'ny latsahan'ny fanamasina aminareo. Izany hoe raha nandray ny fanamasina izany ianao dia nahazo hery. Dia ny fomba firesaky Jesosy hoy izy hoe fa tahaka ny ray manana fiainana ho azy dia tahaka izany koa ny zanaka nomeny hanana fiainana ho azy. Jesosy nilaza an'izany ao amin'ny Jaona 5:20 ahitana ho an'izany. Misy olona sasany nihevitra fa nirehare loatra izy tamin'ny filazan'izany teny izany, kanefa nanambara ny fahamarinana izy. Moa ve ny Baiboly tsy milaza hoe tahaka azy isika eto amin'izao tontolo izao? Ao amin'ny Jaona 1:4-7 dia hamarina izany tenin'Andriamanitra izany. Ekeo ary ambarao fa ianao dia feno hery. Ao koa tahaka izany ny firesaka ao andavanandro ary ataovy amin'ny fahatongavan-tsaina izany. Tahaka ny mpaminany Mika izay nanambara hoe fa izaho kosa dia feno hery dia ny fanahin'i Jehovah. Mika 3:5. Izany ny fomba hanetsehana ny hery ara-panahy, ny firesahanao toy izany dia amona ny fifitosana sy ny aretina izay manandrana hitoetra ao amin'ny vatanao. Alleluia. Alleluia. Mino fa tena hoe nandray zavatra ianao tamin'izany tenin'Andriamanitra izany. Rapsody androany dia tena milaza aminao hoe ianao nge manana hery, aza fenina, aza menatra mampiseho fa ianao dia manana hery izy men'Andriamanitra, aza mampandainga an Jesosy hoe nomena hery ianao. Alleluia. Amin'izao fotoana izao raha resy lahatra an'izany ianao dia manasanao izany ao izao vavaka izao, izay ilaza dia ianao merina azy ampandresen-dahatra. Feno hery aho amin'ny alalan'ny fanahin'ny Tompo, ary mahay zavatra rehetra aho amin'ny alalan'i Kristy izay mampahery aho. Mandeha amin'ny fahasalaman'Andriamanitra aho, amin'ny fanambinana tsy misy fiafarana, ary manjaka ambony natoraly aho. Mandresy ao anatin'ny zavatsarotra rehetra aho,